misedra de sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay to mila hampanohy fo mampiseto ity misy vahaolana lazaiko anao misedra de sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay to mila hampamohy fo mampisento ity misy vahaolana lazaiko anao haolay Jesosy vahaolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisoizy animo oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina faorina indray no mianjady aretina sy aiai mandratra fo reo zavatsarotra manjo iainanao ity misy vahaolana lazaiko anao Jesosy vahaolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisoizy anio oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina Jesosy vahaolana hoaisio anao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisoizy animo oekeo mpamonjy anao de ho azonao antoka tokony hoavina miaraba antsika tsirairay avindray amin'ny teandro fahadimy ity irariana dia mba higoka ny fifaliana sy ny hery avy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy ary manonona mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy na aiza toerana izay andrenisantsika izao fandarana izao androany indray dia mitodika eo amintsika izay mila fanantenana ny tenin'Andriamanitra mety efa imbetsaka ianao ny diso fanantenana mety efa maro be ireo zavatra izay niteraka izany tsy fanantenana fa avereza amin'ny fanantenana izany to ny fiainanao fa androany kosa dia matoka fa raha handray ny tenin'Andriamanitra isika dia hiakatra ary ho feno ny fanantenana indray ny fiainanao alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia andehantsika nondrika ny lohantsika hivavaka
Andriamanitra rainay anokatra ny teninao indray izay amin'nytian'io ity ray malalo sokafo ny fonay ahafahanay mandray izany teny fanantenana avy aminao izany ka ampitrakana indray ary indrindra hitondranay ho any amin'ny fanantenana miaraka aminao izany vako izany dia tonononay sangatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maro ny olona izay mila izany fanantenana izany ankehitriny ry havana malala satria izao fiainana izay diavintsika izao dia mihamanjavozavo miatsita ny lalakombana fa amin'ity androany ity dia avy aloha ny tenin'Andriamanitra mihitsy avy aloha ny tenin'Andriamanitra mihitsy no hanome asa ianao izany fanantenana izany. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 420 asan'ny apôstôly toko 420 asan'ny apôstôly toko 420 ka ny andininy asan'ny apôstôly toko 420 ka ny andininy fa 520 tserantsika izay tenin'Andriamanitra izay asan'ny apôstôly toko 420 ka ny andininy fa 520 so voalaza ny tenin'Andriamanitra ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenain'izy ireo koa fa izy fitsanganana ny marina sy ny meloka. Fana malala zany ny fanantenana faratampony dia fitsanganana amin'ny maty. Dia olombelona tsirairay avy dia tsy afaka eritreritra hoe roviana moa aho no faty. Ary tenin'Andriamanitra dia miresaka an'izany ry havana malala fa tsisy malala ny iray minitra sy ny roa minitra izay iainana eto amin'ity tany ity kanefa kosa dia izay ny tenin'Andriamanitra ary manantena amin'Andriamanitra aho zany. Paoly apôstôly no miresaka eto fa manantena ny amin'ny fitsanganana izy ho an'ny marina sy ny meloka. Izy amin'ireo misy anao fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara fa sambatra izay maty ao amin'ny tompo sambatra dikany hoe sambatra izay maty ao amin'ny tompo dia zao hitsangana izy vao tonga Jesosy ary andova fiainana mandrakizay. Fanantenana manao an'izany ry havana. Paoly apôstôly tena mahavariana mihitsy fa izy tena nasany teny mihitsy hoe ary ankehitriny dia tehirizina ho azy satroboninahitry ny fiainana fa na fahoriana na fijaliana na inona dia tsy misy asaraka azy tokony tsy misy asaraka atsika amin'Andriamanitra. Izany fanantenana ngeza be izany ry havana. Matetika isika miaraka amin'Andriamanitra vao midona amin'ny fahoriana vao misy ny fijaliana dia afoy Andriamanitra. Adino Andriamanitra dia hisaraka amin'Andriamanitra mieritreritra tsika fa Andriamanitra dia tsy momba antsika. Andriamanitra dia tsy miaraka amintsika. Tsy ry havana malala. Tsy izany l'Andriamanitra izay tokontsika. Ao amin'ny Joba toko 5 raisika ny tenin'Andriamanitra. Joba toko 5 ao amin'ny Joba toko 5 ka ny andininy fa 9 tapany voalohany. Joba toko 5 ka ny andininy fa 9 tapany voalohany. Joba toko 5 ka ny andininy fa 9 tapany voalohany. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra dia misy fanantenana ho an'ny reraka ry havana malala. Mety reraka ve ianao amin'ity zao tontolo izao iainantsika ity? Reraka ve tsika noho ny valana retina Covid-19? Reraka ve tsika amin'ny asa aman-draharaha? Reraka ve tsika amin'ny firotirotoana amin'ny fiainana? Tsy ry havana. Tenin'Andriamanitra dia tena milaza mazava fa misy fanantenana ho an'izay reraka. Misy ry havana fanantenana ho aso anao dia ny fiainana mandrakizay izany. Tsy mifarana eto an-tany ny fiainantsika. Tsy mifahafatezana ny fiafaran'ny zanak'olombelona
fa misy fiainana tsara lavitra sy mandrakizay tsy manam-pahatapirana zay ho manon'Andriamanitra ho aso anao izay mino zanak'Andriamanitra ihany anefa, izay maty eo amin'ny tompo ihany, izay mino an' Jesosy ihany no hanana izany fanantenana izany rehefa namalala. Dikan'izany dia izao mila mandray an' Jesosy sasenao, mila mino an' Jesosy isasenao, zay vao manana izany fanantenana izany. Betsaka ny olona izay tsy te herika izany Andriamanitra izany, betsaka ny olona izay tsy mino an'izany Jesosy izany, fa Jesosy dia niteny mihitsy fa izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny Andriamanitra telo izay iray dia miara-miasa ny fiainantsika zanak'olombelona. Tsy azontsika sarahana izy ireo, tsy azontsika atao mihitsy ny hoe zay ino an'Andriamanitra fa tsy ino an' Jesosy za indray mifanamasina fa tsy handray an'Andriamanitra. Tsy rehefa namalala, tsy azontsika sarahana ireo anankitelo ireo. Ao amin'ny Petera voalohany, irantsika ny tenin'Andriamanitra. Petera voalohany toko voalohany ka andininy 17. Petera voalohany toko voalohany. Petera voalohany toko voalohany. Petera voalohany toko voalohany ka ny andininy 17. Koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Sikino ny sainareo, izany hoe amafiso mihitsy ny saina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, akotsika hitomban-dahy amin'ny fanompona an'Andriamanitra ry havana malala. Sikino ny sainareo, mahonona tena, akotsika hifetena manoloana ny toe-java-misy rehetra ry havana. Ary izany zavatra akasitran'Andriamanitra isika mahono tena amin'ny zavatra rehetra amin'ny zanak'Andriamanitra antsika. Na sakafoanana ary mila mahono tentsika, fitafiana mila mahono tentsika, fisainana mila mahono tentsika, misy zavatra be dia be. Fa izao tian'Andriamanitra isika mahono tena, mahay mandanjalanja ny zavatra atao amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ka antenao tsara ozy izy ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Maty Jesosy Kristy sola asianao, maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, ary izay ilay fahasoavana izay tsy tokony ho aso anao kanefa dia nomen'Andriamanitra. Nanaiky Jesosy hanafitra asianao. Fahasoavana manahoana re izany? Raha izasy ianao tokony antona teo ambony hazo fijaliana, raha izasy ianao tokony lanja ny tsy fankatoavana izay nataontsika zanak'olombelona. Dia izao nosoloan'i Jesosy izany, izay ilay fahasoavana ry havana malala. Nomena soanao izany fahasoavana izany mba hananantsika fanantenana dia ny fitsenana Jesosy Kristy fanondrony eny amin'ny raholanitra. Ilaintsika izany ny manaiky ny fahafatesani Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Manaiky izany fanavotana izany. Fa raha tsiketsika izany fanavotana izany ry havana dia tsisy famonjena azontsika ho raisina, tsy misy fanantenana izany ny fiainantsika. Ary izay ny tenin'Andriamanitra, sikino ny saina, mila mahery isika amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Ao amin'ny Titosy toko voalohany, Titosy toko voalohany, ejerentsika ny tenin'Andriamanitra. Titosy toko voalohany, Titosy toko voalohany ka ny andininy 2. Titosy toko voalohany ka ny andininy 2. Sao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenan'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony vahakola. Amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ravana malala.
fanantenantsika dia ny andova amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra tena mpanantenantsika fiainana mandrakizay ary tsara ny eritreretantsika mandrakariva n'izany fiainana mandrakizay zay. Azay mahatonga tena Andriamanitra miresaka hoe zay no zavatra any ambony dia tsy iny zany fa fiainana mandrakizay, ny fiaina lanitra zay tian'Andriamanitra iainako sy iainanao. Ilay tanàna masina zay tian'Andriamanitra honenako sy honenanao rehefa namalala. Tsy misy olona afaka manome izany fanantenana izany ho asoanao afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Toerana tsara voatra, toerana mamirapiratra, toerana mahafinaritra, toerana tsy ahitana fahoriana sy fahafatesana sy ranomaso intsony rehefa namalala. Ahoreno amin'i Jesosy ny finoanao, ny fanantenanao fa izany zavatra miandry azy ho anao. Ny fiainan-tany izay diavintsika dia mandalo io, fa izany kosa dia haritra mandrakizay ilaiko sy ilainao. Ny mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Aza velana ho andalo rehefa namalala. Ny famonjena, ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ho asoanao. Raisy Jesosy amin'ity anio ity ary akeo fanavotana izay nataonao antsika. Fa izay ihany ny vahaolana hanafoanana izao olana rehetra hitantsika eto amin'ity tany izay honenantsika ity izao. Ny tompony hitantsika tsirairay avy. Amen. Misaotra ray malalo fanomenao an'i Jesosy Kristy izay mba hananana fanantenana ny amin'ny ho avy rehetra. Ray malalo sitraka tokoa ny handova fiainana mandrakizay ary hanana ny fiainana tsy manam-pahatapirana. Koa meo anay ray malalo ny finoananao, meo anay ihany koa ny fanekena handray, ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tsirairay avy teo ambony hazo fijaliana, ka hanaiky ho diovina amin'ny rany izay, hanaiky izany famonjena izany izay. Ka rehefa ho avy Jesosy Kristy dia anisan'ireo izay handova ny fiainana mandrakizay izay, na handalo fahafatesana ry izay dia hitsangana amin'izany ka hanana ilay fiainam-pahasambarana tsy manana pahatapirana miaraka aminao. Zavako izany ty tonononay sangatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Haolay Jesosy vahaolana hoazy ho anao, izy ilay fitiavana sy fiadanana raisy animo oekeo mpamonjy anao, be ho azonao anto